katroka tsara ny amin'ny romby folora sasan'ny fandarana manaraka tsikaritra fandarana vokarin'ny mpanao gazety eto amin'ny ASM radio. Tsikaritra ny omaly, ny anio, ny ampitso. Tsikaritra manolotra ny araba ry mpiano ajaina amin'ity alahady atoandro fa 5 ny volana aogostra taona 20 amby 2 ity eo anatin'ny fandarana tsikaritra izay fandreanao isaky ny alahady atoandro eto amin'ny onjapeo ny ASM radio. Ny vahintsika amin'ity atoandro ity dia Andriamatoa Laza Razafy Arson, izy no itafatafa sy resadresaka amintsika hatramin'ny 2 ora tolakandro. Atony mazatra dia amin'ny 2 ora mahery ano any afaka miditra mivantana ianareo mpiaino amin'ny 034 49 600 79 teniny anarana sy ny toerana misy atsika tao anatin'ny fanajana ny resadresaka amin'izany. Iaina no etsy amin'ny lafin'ny teknika penjy Randrenarso ny mpanao gazety nentana ny fandarana. Mirabanao Président Laza, tonga somatsara ato anatin'ity fandaran'ity, tratry ny taona ianao. Miaraba anao PNJ Randrenarso, miaraba ny mpiaino radio ASM amin'izao fotoana izao ary miaraba ny ao amin'ny lafin'ny teknika. Misy ohatra be dia be anao manasana indray. Tratry ny taona ianao Iala tokoa ny aona dia tratry ny taona samy tratrinao avy. Eny ary izay ny feoany mino izay fa alinanao mpiaino resadresaka ho atao amin'ity atoandro ity. Andao aloha anaraka ity iray izay akafiziny ny vahintsika ity tolotra ho anareo mpiaino amin'izao atoandro izao. Tontolo tsy manana baro tsy misy ny birikatsy teto antany, ny teto Gasikara, ny tontolon'ny fahagola. Fihavanana no nanjaka fiaramonimbahoaka nazo faka fa izay Antôlo Fainha Lanitamanga. Fiaramonimbahoaka tsy nisy tomika leretsy ny teto ny tanàna nadio na ny fahalemana. Malagasy ny saina sy nainy aina ny maolone, izany no kiasy ny velona teto Fainha. Fiaramonimbahoaka tsy nisy tomika leretsy ny teto ny tanàna nadio na ny fahalemana. Malagasy ny saina sy nainy aina ny maolone, izany no kiasy ny velona teto Fainha. Fanandondona kosinga be sady tsy mba ny ambamba fa avy tena andava. Namotika ny iray tanàna dia teraka teo fanjakana baroa. Ireo zay kelikely ray tsy mba nisy apaka tsy mba nisy atoraka ny lefa. Nanao taritositry ny paritaka lafiny valo. Fiaramonina ny fandefitra letsiny nanjaka teto ireo ty filaminana nisintaka teo nakasisiny. Malagasy ny saina sy nainy aina ny maolone, izany no kiasy foko 80. Fiaramonina ny fandefitra letsiny nanjaka teto ireo ty filaminana nisintaka teo nakasisiny. Malagasy ny saina sy nainy aina ny maolone, izany no kiasy foko 80. Rehefa tonga kosa ireo jolay tsambo rehefa nahatsapa ireo zavakanto teto avy de babo ka nanao ankera ny tontolon'ny Gasikara. Voazanakavokoa na ny toekarena na ny fiaramonina na ny toetsainy, fereny Malagasy ireo kolotsaina Fainha.
fiaramonina korasy malezolezo no misy ankehitriny e fiaramono metisy tsy fantatsy zay nipohirany a ireo malagasy sy malalako zay tena fiaviny e efa resiny tsy ainy tontony fanotolona fiaramonina korasy malezolezo no misy ankehitriny e fiaramono metisy tsy fantatsy zay nipohirany a ireo malagasy sy malalako zay tena fiaviny e efa resiny tsy ainy tontony fanotolona malagasy todiony tantarany tanananao a igasikarany tanonazanao e aza vela horaraka tanny mahagasy anao a omeo asiny aeorazambe anao a ry malagasy todiony tantarany tanananao a igasikarany tanonazanao e aza vela horaraka tanny mahagasy anao a omeo asiny aeorazambe anao a tatabe anawa ume wasne minbe anawa ume wasne ireo nanabe anawa enare izay no hirana itsika ny fandraitanana tamin'ity atoandro ity irandrahoaka inona ny teny itiavanao an'iny andre matolazaraza verson satria isaka manao fandarana etsika iny foana no angatahanao efa andresana nangatahana tamin'ny tompony tsy manao politika fa hoe mifanojo a mifoto-kevitra voizin'ny RCR dia ny amerinana fiarahamonina mifanaja araka le tantara teo hoe fiarahamonina na ny fanaja na ny fandevitra nisy nisy teto tamin'izany andro zany fa naninona ny niova le fiarahamonina dia voazava ao anatin'le hira izy hoe ny mpitentsika ny mamalagasy atsika mila manana maizy atsikatsika raha mieritreritra ilahatra amin'ny firenendehibe any ivelany a ka izay no voizinay anatin'ny idéologie hoe consciencisme satria ny malagasy dia natahotra ny fian'ny fietreretana ka hoe aleo enjenombo masika toy izay enjeny eritreritra ary tsy mila ambenana zany malagasy taloha dia tsy mangalatra ka hoe tainombo mivadika aza tsy misy mangalatra azany loasa mangina mijerena matahotra ny zavatra ny tompony malagasy dia heveriny fa misy Andriamanitra ao atapiny loha noho izany tsy mila bedesina tsy mila asiana soratra hoe tsy azo anaovana maloto eto fa le fian'ny fietreretana mihitsy ny tokony averina izay conscience zay no maty ao anatin'le fiarahamonina dia izay no averina amin'ny alalan'le consciencisme idéologie voizin'ny RCR na ny rassemblement des citoyens responsables simba hoenao ilay fiarahamonina amin'izao fotoana izao a fantaloha no heverina hoe tsara raha mandinika tantara satria anao mahafantatra tsara an'izany fa taloha reny eny tena ratsy noho izao satria nanafika reny toerana maro reny mihitsy angalana fahefany efa nytantarainy teo le izy ka nanomboka teo amin'ny an'ny fampiasana besandro izy dia potika le fiarahamonina dia tafiditra ao anatin'izay le période na le vanim-potoana resahanao fa ny talohan'izay dia misy le atao hoe fahagola dia hafa le fiarahamonina fa rehefa tonga izay fandrombahana fahefany izay a dia potika dia mbola nateven'ny nampin'ny mpanjana tany le izy taterena vao mainka tena potika noho izany a na le tamin'ny fampanjaka zany dia efa tsy azo sika atao modely raha tena mijery ny fiarahamonina malagasy talohan'izay a nisy fiarahamonina hafa teto tsy miteny akory zay hoe ndao hiverina zato isanjato amin'izany fa zay tsara tamin'izany fiarahamonina zany a no alaitsika entina manarina indray sy mamerina indray ny fiarahamonina malagasy zay tokony ho fitaratra eo anevon'izao tontolo izao atsetsatsetsatra tsy aritra ihany moa ny nampidirantsika ny resaka iny a momba n'ilay hira no etintsika nanokafana ny fandarana Andriamatolazaraza Fiarson amin'izao fotoana izao ny tena votoatin'ny resakitsika angamba no hidirantsika aloha malaza ny resaka fifidianana ho ben'ny tanàna sy ny mpanolo-tsaina manerana ny Madagasikara tao ao nandeha ny feo fa hirotsaka ho ben'ny tanàna Antananarivo Andriamatoa Lazaraza Fiarson eto ianao hiteny hoe marina ve sa tsy inona ny tena nanosika anao anao izay resaka firotsahako fidian'izay raha tena marina ny mahazatra ny RCR rehefa mihaino feo dia manao analizy aloha be dia be ny feo ny diso na misy koa za feo marina manadiady aloha fa tsy hoe
ohatra ny tamin'ny fifidianana tamin'ny filoham-pirenena farany teo dia nisy antoko-panohitra ny apanga hoe ny RCR dia mahazo financement avy ery amin'ireo olona ry dia roboka daholo ny fiarahamonina tsy nila mivaliana akory le izy ay tsy marina. Nisy mpaona politika indray vao nitsangana vao tsy ela dia avy ireny antoko-panohitra hoe io a financement avy ery io, mandeha ny andro, mandeha ny volana, mandeha ny taona, tsy mety mahita profo indray le olona. Ka ny tsara satria izay no mahamalagasy ny malagasy tsy mihaino feo an-dakiloha sy tokana. Tsy androany any amaly ianao hoe marina na tsy marina satria ny antoko RCR tsy mbola nanao latabatra boribory amaliana izany fanontanianao izany. Ao anatin'ny valeurany RCR na ny soatoavinay a ny teny fampiarahana. Noho izany a izany zavatra izany dia tsy maintsy mandalo fivoriana dia fanapahan-kevitra nefa na ny fivoriana iarahanay amin'izay RCR Analamanga aza mbola tsy amin'ity herinandro ty akory fa mbola miandry kely satria izahay a dia parti décentralisé dia ny RCR Analamanga manana ny projet-ny manokana izay mifameno amin'ilay fanovana-drafitra izay nivoizinay hatramin'izay a. Noho izany misy etape be dia be ny fanapahan-kevitra so dia taraiky ihany izany satria ny fotoanany amin'ny fadimy volana septambra azafady no manomboka ny programma no mitondra penja programma no apetraka ny RCR efa fantatry ny olona hatramin'izay fa mahana programma entina manova rafitra anavotana ny fiarahamonina. Tsy latsa danja ao anatin'izany ny fanovana-drafitra hipetraka ao anatin'ny Antananarivo raha ny RCR no mandrotsaka na mirotsaka arakaraka izay fanarahany mambra rehetrarehetra eo a fa misy parametra be dia be tahaka ny nataonay tany amin'ny 2023 na dia nisy olona nanoana ary izahay dia ny démontrenay na nasehonay tao amin'ny fiarahamonina hoe tsy ho lany isika fa aleo averina le volanareo dia natsoina tsiraray indray le olona nandrotsaka an'le sorena ve le olona hoe inona koa ary dia alaina averina manina tsy nitazomina dia hiatrehana ny rahantsika ny fanarahana tamin'olona le izy mpianjy dia ny fanarahana tsy azonao vaina rery fa tsy maintsy miverina amin'le olona indray nao mifanaraka dia natsoina le olona averina le volanao dia ozy izy le olona sasany hoe ny anahy tazomy ihany tsy anaovanareo azy dia izay le tetezana faritra anaovana formation fa ho an'ny sasany izay niteny hoe averenao ary mivoloka dia averina mivolana fa tsy afaka manapa-kevitra irery izany ianao a raha nisy contrat soniavina hoe ity no ilako an'le vola ka tsy rehefa niditra-bola tany amin'ny banky anaovana trano dia vidiahana tomobile indray le izy rehefa avy eo tsy azo atao zany a question d'éthique zany ary zay ny mahasarotana ny RCR amin'ny fanaovana politika hoe ity le ny fanarahana dia rehefa tsy tratra iny satria zay mahita hoe tsy ho tafavoaka voapirofo zany tamin'ny valim-be fidiahana teo anie iarahantsika anay iny korotana teto nandritra ny fifidiahana 2023 dia misy analizy atao ohatra zany mbola tsy feno zany parametra io a hoe ahoana ny analizy ny RCR amin'ny zavatra mety hitranga io raha pitso dia mbola tsy afaka miteny izahay satria mety ho taraiky izay tsy maninona fa mitondra firenena mila fanadiadiana lalina hoe irotsaka sa tsy rotsaka androtsaka sa tsy androtsaka ny tsara indrindra dia ny hoe ahoana ny afahana mandray anjara amin'ny fampandrosoana satria ny be ny tanàna dia hitany ao anatin'le rafitra izay nehetraretinay raha hanova rafitra izahay a dia ny be ny tanàna ao anatin'le rafitra ho hita ao ihany no izany tsy manakana ny fanovany rafitra ny fandrotsahana be ny tanàna any ambanivohitra rehetrarehetra any satria na tiana na tsy tiana dia misy be ny tanàna foana eo fa ao anatin'ilay a législatif na ny parlemanta dia tsy ao antsoa ny parlemanta eo raha le rafitra etretiny apetraky ny RCR mahatonga anay miteny hoe tsy azo idirana io fifidianana io. Misy plan mazava zany entina mitondra firenena ka raha RCR na nytaninao a dia tena mahana plan izay hanovanana Antananarivo mba meo santionay kely hoe lay plan zay le fanovana-drafitra mihitsy a ho fanarenana n'Antananarivo. Ny fanarenana Antananarivo efa misy projet ihany ataon'ny olona amin'izao satria Madagasikara raha saika ho areninareo a maika mofa ho Antananarivo. Ny problème n'Antananarivo nge pentsy tsy voavahantsika ao anatina adiny iray ny ady hevitra anaovantsika zany. Alefaso aloha mba fatapatatry ny olona hoe plan d'évacuation no engana amin'ny fanarenana fananganana trano. Nizaniza manao trano raha fanjakana ara-dalàna dia ny plan d'évacuation na rano makaiza ny rano maloto makaiza ny WC no mivarina izay no angatana voalohany amin'ny plana trano dia averiko aminao le fanontaniana makaiza ny rano maloto n'Antananarivo tamin'ny andro nandrianam-pony merina no nisy ny hoe namorona ny lemako betsy mitatatra taorianan'izay a izy ny nanana plan ohatr'izany
ahoana no anaovana ny kopa, ahoana no anaovana ny riatany, ahoana no anaovana sisony, ahoana no anaovana an'ireo lakan-drano rehetra, firy ny voan'ireo par rapport amin'ny arabe, par rapport amin'ny tanàna, par rapport amin'ny renirano zay manary makany an-dranomasina. Raha tsy mandeha zany ady hevitra zany satria misy ny atao hoe plan d'urbanisme directeur zay nisoratan'olona tany aloha tany a, dia tsy nirara iny ny fanjakana, tsy nirara iny zay rehetra nitondra teo. Ka raha tsy misy an'izay plan d'urbanisme directeur zay a, tsy ho tafavoaka mihitsy Antananarivo a, satria rehefa ho avy nitondra drano a dia potika ny arabe a, dia rehefa potika ny arabe a dia mitombo ny embouteillage a, rehefa mitombo ny embouteillage a dia mitombo ny problème maro samihafa, dia tsy mivaly problème zay mahatonga ny miteny foana système io a, dia misy zavatra amahana anazy ary goavana le amahana azy, fa tsy araky ny eritreretin'ny sasany hoe moramora mamaha problème na Antananarivo. Izay mahana plan mifanandrify amin'ilay plan de changement système entina navotana amin'ny Madagasikara. Ka raha Antananarivo ny anontanianao dia tsy zakana be ny tanàna Antananarivo. Ny fahefany be ny tanàna Antananarivo a tsy afaka manovana Antananarivo. Ny antony dia tsotra. Ny moto miditra avy any Itosy Amanalina, avy any Andoranfotsy Amanalina, ny avy any Anosizato Amanalina, ny avy any Lakan'Alamahitsy Amanalina, ny avy any Vato Amanalina, ny avy any Akatso Amanalina, ny avy any Mahazo Amanalina. Isan'andro miditra anatina Antananarivo. Reo population flottante reo a, na inona ty izy ohatran'ny hoe pendule zany, makato izy maraina dia miverina izy hariva, dia makato izy maraina dia miverina izy hariva. Zany zavatra izany a tokony ampidirina ao anatin'ny paramètre de gestion Antananarivo. Noho izany a tsy Antananarivo rery no mahavany zany problème zany, fa tsy maintsy miara-miasa amin'ny Itosy, miara-miasa amin'ny Andoranfotsy, miara-miasa amin'ny Fenoarivo Lakamisy, miara-miasa amin'ny Mahazo sy ny makany ny ilany any, miara-miasa amin'ny commune manodidina. Ary tsy ireo commune mipetaka amin'ny Antananarivo ihany, fa misy commune hafa secondaire mipetaka amin'ireo tanàna ireo indray. Efa misy edy zany fiara-miasa zany. Izy ilay fiara-miasa dia averiko aminao indray ilay fanontaniana. Ahoana ny izerenan'ireo moto, bisikileta, tomobile miditra eo amin'ny tetezana pasika? Anatin'ny statistika ny budget n'Antananarivo ve? Ao anatin'ny statistika n'Antananarivo ve? Izany zavatra resahana zany. Ka raha anarana Antananarivo a dia mahazo matoky indray ianao fa nanany RCR ny plan anarenana Antananarivo. Saingy misy analizy tsy maintsy atao tahaka an'ilay hoe zay nanana plan anavotana Madagasikara. Fa manino zany ny tsy entina anampiana ny mba fampiresaka amin'izay teny ianao hoe mbola tsy niteny zay hatramin'izay. Matoy ianao manasana eto. Teny ianao fa mbola tsy ary niteny zay. Eno zany ke. Raha mahana sofina ny mpitondra satria izay a nampitantana Antananarivo, anjarany fotsiny miantso ahoana ilay vahaolana fa mifantahina petraka ho ataony ve le izy. Araka ny teneniko teo hoe tsy vitana be ny tanàna ny migerer ny problème n'Antananarivo, fa miova structure, miova rafitra, dia miakatra ny gradiny be ny tanàna, ifandanja amina sekretera-panjakana farafaratsiny na ministera, satria raha vao mieritreritra aménagement Antananarivo ka monsieur référé ary ministère n'aménagement du territoire dia bloqué. Adintsika ve zany ady zany nanomboka tany amin'ny 2002 tany amin'ny 2001 niady foana ny ministre ny aménagement du territoire sy ny be ny tanàna Antananarivo. Adintsika ve ny problème anafako ny Antananarivo, ny olana eo anivon'ny Samva sy ny commune Antananarivo. Mety kelikely finoana zany ianao amin'izay be ny tanàna ho avy eo, raha tsy anareo ny tonga eo. Raha izay a dia mahana plan izahay, tsy mandeha amin'ny finoana fotsiny le izy fa misy analizy atao hoe aiza ho aiza ny mety ho vita raha milatsaka be ny tanàna. Ny olona moa mbola tsy resy lahatra amin'ilay fanovàn-drafitra ka mieritreritra fa havita nova zavatra ny fahefany be ny tanàna Antananarivo. Dia ny tantara no mampatsiahy antsika fa be ny tanàna firy ireny no fandimby teo, dia izany navahaolana satria tsy ampy ilay fahefana. I système ilay problème, ka na inona ataontsika eto na inona ataontsika eto dia tsy manova inona hoe anova gouvernement ianao na anova inona ianao rehefa ilay système tsy miova. Noho izany miverina foana amin'ilay vahaolana efa nentina teto ilay izy penja miandry vahoaka malagasy hoe resy lahatra hoe ovay ary ilay système alefaso ary ilay izy, dia eo tsika mahita azy io zany tenena.
resaka gouvernemanta ianao tamin'ny herinandro ity ny gouvernemanta vaovao misy azo antenaina sa kely finoana ihany koa ny RCR gouvernemanta fafiry moa zao ipenjy tena tsy saroko tsony ka na ianao ary tsy mahatadidy tsony an'le izy dia fa ianao mamaly an'le fanontaniana hoe misy fanantenana sa tsy misy fanantenana ny antony a raha makany amin'ny visite technique ianao ohatra ray amin'ny administration to Madagasikara dia ny mpanao visite mihitsy no miteny aminao hoe aza entana ty tsony le tomobile fa mandany vola fotsiny fa raha makaty ianao mandoko carburant 5 alina makaty ianao a mbola milahatra adiny 3 ary mbola mandodo roa ianao 5 alina raha etsy zay tsy elaonao tonga dia manome raha etsy anay fotsiny dia milamina dia avy any Rivomamo anao anao visite technique avy any Manjakandriana ianao anao visite technique avy any Ambatolampy ianao anao visite technique aty Antananarivo mandany ianao farafahakeliny 5 alina sy raha etsy dia aminao ve voavahan'ny mambaran'ny gouvernemanta zany rafitra zany zatra tsy possible ane zany na anao inona ary le mambaran'ny gouvernemanta raha tsy miova le système tsisy avahany zany mihitsy ntsika etra za miteny zao dia mitsotra aminao fa tsy voavako zany raha tsy hovaina le système eo ahoana indray ny anaovana visite technique miala avy any Sambava ianao mandeha 400 km anao makany Diego anao visite technique dia amin'ny fotsy miangatra na andeha anao mutation azafady satria tsisy centre immatriculateur any Sambava amin'ny fotsy miangatra avy any Sambava ve ianao andeha anao mutation andeha 400 le km système tianao hovana ve manangana fotodrafitrasa dia mametraka isaky ny faritra sa isaky ny commune ao anatiny a le décentralisation administrative anankiray lay système mantsy miteny foana ianao le manova rafitra inona lay système tokony apetraka isaky ny anina maiky samy hafa ny any amin'ny système éducatif zay maty hafa ny any amin'ny système judiciaire zay maty ny any amin'ny système administratif zay maty ny système agraire zay maty reo rehetrarehetra reo a no avondrona anankiray a hoe ahoana ny amanandre problème reo ka raha iteny ianao a hoe ahoana ny azavana rehetrarehetra reo meo adiny 3 farafahakeliny zany hoe ny la hoe miara-diniana ilana n'ilay fikaonandoam-pirenena ho an'ny rehetra ve ny fanovanan'izay sa hoe iza efa nataotsika ny dinika santatra ny dinika samy malagasy ny conférence nationale efa nivory teatsika impiry fa lizo a changement de système ny olona nianatra teto amin'ity firenena ity no mety mahatakatra ny zavatra zany fa nomezan'olona tsiny anay foana zany hoe ianareo ane a manampahaizana fotsiny fa tsy manao ny aninona dia ny gasy hoe hifidy olona tsy nianatra indray fa mampiana-janaka izy fa le ry izy mandany vola mampiana-janaka fa le tsy nianatra ihany ny fidiny dia izy ary ny tompona andraikitra amin'izany ho avy zany fividiana be ny tanàna dia olona tsy nianatra indray no fidinao dia ava problème d'embouteillage ve a raha olona tsy nianatra eo tsika nandritra ny 4 taona zao aiza misy transport public hoe olona ray ny zakany vélo taxi bicycleta olona ray ny zaka le transport public dia mbola mety zany eto Madagasikara hoe transport public mazaka olona ray dia tsisy taitra amin'izany a tsika rehetrarehetra hoe tsy mety zany zavatra zany a fa raha bicycleta 7 no milahatra dia embouteillage nefa raha bus anankiray mazaka olona 7 firy metatra moa ny filaharan'ny bicycleta 7 ary ny filaharan'ny tomobile voiture particulière 7 firy metatra zay dia zay no miteraka le embouteillage satria tsisy le transport public fa mana zany problème zany raha itendray ianao a mila conseiller fotsiny izy ka tsy ho takatra le olona ane zany raha fa tsy nianatra izy farafara tsy mana niveau izy a afaka mandray sosikevitra dia anandrandray moa zany tanareo dia mahazo manandrana fa izay miteny fa modikodina etsitsika ka efa tamina vy ny fividiana be ny tanàna deux mandat sese zay nefa niteny an'izay tsy mivaha zany problème io ka dia mieritreritra ve tsika fa ahavahany problème na fako nisy mpanao politika teto zay isaorana azy a tena navita nitondra fako izy saky hitondra tany amin'ny nivony commune fa mavaha inona nefa le izy raha tsy miova le système ahoana ny gestion na fako na Antananarivo na ny fanariana rano na Antananarivo fotsiny azy tsy misy mandinika an'izany ny apipahange rambe dia misy olona manoditra tany ery dia mamaly fotsiny tompon'ny tany hoe io a efa andresahana tany amin'ny mpitondra fanjakana ambony fa azo totorana tany eo dia mitazana fotsiny sisa ny apipa satria faible le système ahafahany apipa manasazy an'le olona manao intervention any amin'ny fanjakana ambony zany resaka système daholo resaka atao anatin'ilay miodikodina atao anatin'ilay be ny tanàna raha ohatra manaiky mipiara-mikambana aminao arotsaka izany hoe lazarazafy arson zany manana ny ety manana venao amin'ny fampielezan-kevitra efa tsy nanana zay tamin'ny 2023 fa nahita izay manana olona mahita zay raha ohatra ka tonga amin'izany fanapa-kevitra zany ho lany
fa zay koa nefa tsy andaniny volan'ny olona hoe dolanina ny volan'ny olona dia mba tsapatsapaina aloha ka tsy izay le fanaovana politika le inge tsy Lazare Zafiarson jerena hoe mba vedety Lazare Zafiarson atao inona moa zany anavitra ny Tananarivo sa tsy anavitra ahoana ny position-nao par rapport amin'ny président de la république taditsika ngefa mifamaly foana ny président de la république sy mibeny tanàna tsika avy moa tsy mahatadidy an'izany so dia kosa ny lalana moramora aminao a hiakarana ho lasa filohan'ny repoblika tsoatsy zay ny dia le beny tanàna lasa filohan'ny republika avy na vahaolana avy ao tianao tenena avy eo lalana nalovan'olona fa tsy naomby no hidirana sa le hoe mila miakatra filohan'ny republika fotsiny dia ampy le izy nge tsy hoe mila miakatra filohan'ny republika ianao dia ampy zay fa avaolana ve zay le fanontaniana ka le fanovandravitra ihany any vahaolana tsy misy akoatran'izay fa raha ohatra ka mitondra makany amin'ny fanovandravitra le izy hafandray zay fa raha ohatra ka hoe angalana seza nanongana mpanjakana ny RCR raha teo tsy ao anatin'izany zavatra zany hoe andao alaina akery ny fahefana ao anatin'ny fanovandravitra nge misy projet de réconciliation nationale ka raha lasa exilé politique le olona rehefa avy ao dia ahoana naovanao ny réconciliation indray dia mokanao taminy indray zany Lazare Zafiarson dia ohatr'izay zany ataontsika eto dia nitaranaka le olona rehefa avy ao valy faty indray zay ke le zavatra iainantsika eto amin'izao marina nge le hoe misy ady teto nandritra ny 4 taona zay no vahana eto zany ny olona tanora raha miady afaka adiny ray adiny roa dia efa miavana ny zazakely ataontsika hoe 2 andro 3 andro dia miavana fa ity eny ka ady nandritra ny 10 taona mahery ary na olo dehibe ny miady zany tsy mila miady akory raha misy hevitra tsy mitovy fa eo ny eo dia milamina hoe bon tsy mitovy ny hevitritsika amin'iny fa ndolotsika hiara isotro zavatra eto zay ny atao hoe olo dehibe lay fanovana système mihitsy ny tiako hiverenana inona le fipetra tokony ho arahany rehetra marina ianao fa nyteny hoe nisy dinika santatra nisy dinika zao tsy nahita rassemblement des citoyens responsable mivondrana ao anatin'ny RCR isika fa ny plan RCR efa vonona rehefa vonona ianareo fa raha tsy miditra ao non za tsy miteny hoe tsy voatery tsy maintsy miditra RCR fa mivondrona rassemblement le resaka na parti politique io na olon-tsotra io dia manao rassemblement tsika rehefa hitanay ny indicateur ty ampelantananay satria zay mamaky indicateur hoe reto ny chiffre tadiavintsika vo afaka miaffronter système ntsika zany hoe hiatrika fifidianana antsika rehefa reto le chiffre zay hoe olona arivo nanome volanay tamin'ny 2023 dia avita iny zay arivo ane zay na fianao aza le vola zany hoe nisy name be dehibe tao olona arivo nefa ny bureau de vote maniera Madagasikara 2 alina dia aiza ny ahitanao 7 arivo sy 1 alina apetraka ny bureau de vote nefa ianao tsy mieritreritra anakarama olona eo ange le olona raha mbola tsy resy lahatra zany le olona hoe za koa zany mba hitonona andray antsara inany mba andraikitra omenareo dia amin'izay fotoan'izay ny RCR hoe io ny indicateur misy rekandreo misy any Besalampy misy any Maro Antsetra misy any Antanamboamanapotsy raha tsy hita zay indicateur zay efa rahantsika malala nge ny fangalaram-bato eto sady efa tsy mahana délégué anao any ny mbola tsy misy olona koa irahanao manao propagande any dia mieritreritra ny hazo vato any ianao ka tsy mahita an'izany tsika hoe bureau de vote foronina any amin'ny province any amin'ny Sitamaso any efa fantatra nge le méthode efa fantatra le fomba anaovana an'le izy dia ianao ave zany efa mahafantatra ny fomba hamononanao dia mbola mipotra eo ihany ianao hoe izao ny fomba hamonona anahy zay zany ny antony anarana hoe andao nitady an'ity isan'olona ty tsika raha fa mbola tsy hitanay reo mpienjy isorana be dehibe fa nao ao anatiny dia efa miampiray ny isa isorana be dehibe anareo ato amin'ny asay mamanasanay fa compté any anatin'ny statistique anay ny hoe misy isa ray aloha citoyen responsable zay tsy miteny hoe membre anay ianao zay tsy miteny hoe anohana anay ianao fa fantatray ianao fa citoyen responsable angamo tsisy tsy malala ny zavatra ataonay no commune misy ianao miezaka nge ianao fa mahova zavatra vetsika zay le fanontaniana apetraka hoe tsara le mandray andraikitra au niveau commune mety ozy ny fitenenana fa au niveau président de la république am'izay le izy eo le sarotra satria le fahefana faratampony no ilaina manova rafitra eo no afahana manova rafitra ianao rery ma président de la république anao no afaka miteny hoe ndaotsika anao fampiavana-pirenena zay fa tsisy afaka manao an'izay fa ny membre ny RCR afaka mirotsaka izy raha anao be ny tanàna na anao izy député afaka mirotsaka any am'rehetrarehetrany izy fa am'izay fotoan'izay fanambarana hery le atao dia fivoizana le fotikevitra fa mbola tsy tafavoaka ny fanovandravitra raha ohatra ka lasa be ny tanàna ianao dia mbola tsy tafavoaka eo le fanovandravitra satria ianao le be ny tanàna dia voafehan'le système misy ao
firy mombe ny tanàna mba mieritreritra ianao zavatra tsara ianao ny afaka mijery vavolombelona zany hoe voabahana tsy voabahana ry ka mikitikitika ianao ohatra ka hoe misy tranon'olona mpanan-karena mba-andalana zay tokony andehana sokafany commune fa mandehana ianao fa tonga de misy manohana avy any ambony avy any tsy azonao kitiny trano io misy eto Antananarivo ka zany eo voan'ny arabe manorina trano noho ilay système maray manontolo zany satria tsy miatra lalàna eto Madagasikara le lalàna raha teo tsy avy amintsika mahatonga anay miteny hoe miova koa zany ny système judiciaire. Rassemblement, mouvement, inona no mety masamihafa sy mety ampifandraindreo satria malaza fa miara-miketriketrika ianareo sy ny namana gasikara feno avindray ianao zay sy malaza anao malaza zany tsy voatery hoe izay daholo ny zavatra mitranga nanaiky gasikara fenosoa nahita hoe marina ny foto-kevitry ny RCR ina moa maratsy an'izany tsy tako izy maratsy an'izany fijoroana vavolombelona zany ianao kosa ve sa hiteny fa diso le hevitra RCR raha samy teny le olona fa diso le izy de teneno ka rehefa miteny ny olona hoe maro ny hevitra io dina moa maratsy an'izany ka tsy midika mihitsy zany hoe inona fa miteny izy hoe marina le hevitra noho izany averiko indray mandeha fahefan'ny olona tsiraray ny tsara mahitsy na marina zavatra ray na diso ny zavatra anankiray mandeha mantsy ny fanenjehana ny namana député gasikara fenosoa fahitany Andriamatoa Lazara Zafiarson reny hoe misy mpanao politika tanora dia tratry ny angaredina sady ankahirezako ny député gasikara zay niainako le izy ary marary le izy satria nalefa ny feo fa misy mpamatsy vola ary miaraka amin'ny fitondrany Lazara Zafiarson tamin'ny fifidianana 2023 tadiditsika angamba zay nalaza tany amin'ny Facebook zay hoe nahazo 30 zay le malaza anao teo zay le izy tamin'izany andro zany mpanohitra nanao an'io amin'ny tendray mitorako ty mipoitra indray gasikara sy ny ekipany gasikara tsy RCR fa manana hevitra izy de misy mpanohitra mitsangana indray hoe avery misy mamatsy vola eo niainako le izy penjy de zay ny teneniko hoe raha une fois n'est pas coutume moa izy fitenena fa raha izy raha ohatra ka miveriny indroa samay 203 indray ozy mivazaha nandeha le anaha tsy marina mandeha zao ny gasikara izy anahana proof ny anjo teto izy hoe alefasiny proof efa nisy namoaka proof samay 203 zany hoe ny mpanohitra zany de manana zay paikady zay hoe zay rehetra mipoitra ka mety aka ny toerany atsy na efa nandratra amria dia ndao okapohana mety misy génération hafa mpanao politika hafa ipoitra indray aoriana eo de efa ampimanoka ianareo zany fa raha le mpitondra manao an'le izy mba zavatra hafa indray zay satria izy ny ao pouvoir fa ity zany lasa misy fiaraha-miasa amin'ny andany sy ny ankilany hoe aza vela isy olona ipoitra mihitsy eo akoatratsika fa itsika no mivelona amin'ny politika eto Madagasikara zavatra mampalahelo le izy fa atao akory zay ny zavatra misy zay ny fomba fanaovana politika atram'izay ary marina kely eteny milovaina le pratika milovaina le pratika fa tsy miova le pratika raha tsy miova le rafitra satria ny rafitra ihany no mibaiko ny olona anatanteraka pratika anankiray de mifameno zany le hevitra ao anatin'ny hevitry ny RCR hoe complémentarité mifameno zany le hevitra io tsy miteny hoe anohana RCR gasikara na anohana ny gasikara ny RCR tsy any le ady hevitra fa samy manana parti natsangany ny olona tsirairay ka raha ianao ve manana parti za manana parti de tapakevitra eo anao aloha zany fa fako ny partiko fa za anohana anao dina nanganana parti ao anatin'le fanovana rafitra zay ezahanareo apetraka foana zany efa tram'izay moa ianao miteny hoe misy miaino misy tsy miaino hiezaka avy anareo ifanantona alohan'ny mpanohitra na mpitondra anomezanareo ny sosikevitra faraparany sa afaka didy amin'ny fahatanareo efa hain'ny mpitondra zay efa nitetin'ny mpanao politika rehetra izahay hatrany amin'ny taona 2009 fantatry ny olona nitaritaritana ny Lazara Zafiarson teo Analakely tamin'ny 2013 efa 2024 tsika izao 15 taona penjy nitolomana tamin'izany zavatra zany tena tonga anay nanovany hoe ndao tsika itodika any amin'ny olom-pirenena indray rehefa tsisy mandray politika mpanao politika de zay natonga ny hoe rassemblement des citoyens responsable olom-pirenena tsotra zany no atsonay mety tsy ary nanao politika mihitsy ianao eny mety heverinao zay ny mety
fa mitindray mitorako tia any ampelantanan'olom-pirenena ny fanavotana ny firenentsika fa tsy any ampelantanany any ampelantanany olom-pirenena amin'ny fomba hoana no any tanana ny olom-pirenena amenany teny menany lavazy ve izy sa teneninao ny programa raha mbola tsy nahinao le fanovandravitra ianao dia arao pejy ny rassemblement des citoyens responsable na mipejy Lazare Ferson na zay mifandray amin'izany hatramin'ny oviana ka tsika angamo afaka anao nanina penjy mandeha langy eo 7 taona tany amponjy zay vao afaka ny apartheid fa angamo ny tolona rehetrarehetra vita vetivety raha vao vita vetivety io dia misy mijapy eo dia vao fitaka le vahoaka nanantena angentsika tamin'ny 2009 sa ianao tsy mba nanantena tamin'ny 2002 nanantsika angentsika ka nanantena angentsika tamin'ny 80 ozy zany zavatra nisy teto noho izany a mila zavatra matipaika ho apetraka efa tsy hoe ndao aonganao fotsiny io dia milamina rehefa miongana io tous contre ny anina ka tsy izay ny politika tsy fankahalana olona inona moa zany tokony hankahalana olona amin'ny fanaovana politika hevitra tsy mitovy eny io zahay tsy mankahala mpitondra zay tsy mankahala ny olona ao anatin'ny fitondrana fa mipetraka ao anaty rafitra maloto izy a dia efa mahafantatra izy zany hoe maloto izy mivoaka ao raha ohatra zareo ka madio mivoaka ao dia mirakla zany ho anay fa efa miomana zany zay miditra ao a na minisitra vaovao ianao dia efa miomana zany ianao fa maloto ianao mivoaka ao satria efa fantatra le rafitra kina mbola idiranay ao raha ohatra ka mpanatateraka zavatra ohatrohatr'izay zany a anaty membre de gouvernement tena resahana ka miankina amin'ny tsiraray hoe roviana izy no tapa-kevitra anaraka le hevitra ny RCR dia zavatra efa voadiady no alalinina le fara-pahan-kevitra hoe zao ny lalana tongavana eo dia miezaka manentana izahay firy-taona raha kivy ianao ny amin'ny ben'ny tanàna Ivato dia mety kivy zay raha tsy milatsaka ntsony ianao fa kivy dia mety ho kivy koa zay nefa izay manataranaka ahoana moa ny akivy anay mitsinjo ny taranaka izahay a ka na tsy tratra amin'ny andronay aza le izy dia toy izany taranaka oriana fa nakaizy ary mandeha lahy firy-taona ry Amilcar Cabral maty ry Eduardo Madelane tany Mozambika maty ry Samora Machel tany Mozambika maty ry izy be dia be ngeny taty Afrika Thomas Sankara maty Patrice Lumumba maty iza daholo ireo mitolona rehetrarehetra reo fa mitolona satria fantatra hoe tsy mety zavatra io dia atao le izy esprit-nao zany mametraka hoe tena tsy mety tia fa mila mijoro isika tsy ho fankahalana olona fa mahatonga antsika hifankahala nge dia le rafitra zay mahatonga anay tsy mipetraka anatin'le rafitra hoe vao tonga ao ianao dia tsy maintsy mana ratsy ka na ny mpanohitra na ny mpitondra dia samy ao anatin'le rafitra dia vao misy mpanao politika mipoitra avy any dia sotomo eo sao dia tafakatra satria zay le fanaovana politika na ny membre de gouvernement reo ary nefa mely amin'ny fanendrena karazany ohatrany hoe amin'ny lesona tsara mihitsy zany a nylay etsika ho ataonareo na roviana tsara ao amin'ny teny a no teneninay izahay dia aza manaraka anay rehefa hitanao fa tsy marina le izy fa manino ianao ny anaraka olona tsy marina zany ny ilana faharetana koa mbo ajerenao aloha le olona dia izay zany a mametraka hoe zao le lalana tokony ale raha ohatra kosa moa hoe anao tsinitsiny ianao na hoe anambambanina dia hanompa ny RCR inona moa ny tokony rahantsika zay sady tsy mahay manompa zay nge nitaritaretana teo analakely fa tsy nitory tsy naka-panao gazety akory tsy nanao ninina zay fa nangina firy moa n'olona namely anay hoe Lazare Ferson mahazo financement ry zay nge namalina phrase ray akory aza ka tsy ny olona rehetra manenjika io a no atao problema fa le olona koa tratra le rafitra dia manaonao foana dia micomprendre ihany zay mamela ny helony fa tsy fantan'izay fa tsy fantan'izay ataony zay zany nieritreretina hoe ndao hovaina le rafitra dia mba mifo le conscience an'le olona hoe itiry zareo ny atao hoe mety ianao ve tsy mahita n'olona manao maloto eo amin'ny voany arabe tsy malala menatra ntsony amin'izao rafitra nge mahatonga an'izany rafitra mahatonga an'izany dia mbola mila beazina mihitsy le olona dia miova le système éducatif zavatra hafa na ny alefany fanabeazana kolotsaina no alefany kolokoloana ny saina zay na atao hoe kolotsaina fa nga misy fikolokoloana saina any ampian-dakilasy moramora ihany ve lay mitondra lay hevitra fanovandravitra raha mifahitanao azy ny aina ny mponina amin'izao fotoana izao nareo olona ty avelan'ny fitondrana fa tsy ao anatiny le izy tsy zavatra mora nefa raha mora nany manavitra na Madagasikara ka moa zavatra mora raha tadiavina ny penjy fa zay le maha-olombelona iandren'izy moa zany tsika anao anio ianao fa zao mahita moramora mitondra be commune Ivato nefa ianao manao ihany
ny hoe ivelana sy anatin'ny fitondrana ilazarazavy ary foana aty ivelana fa vitevenge mambarany RCR ao anatin'ny fitondrana tsy hoe anatin'ny fitondrana politika ndresahana fa mandray andraikitra ny amin'ny administration maro samihafany fa tsy afa manoatra vao miteny ianao a dia pepony lehibe baika avy any ministre io na baika avy any amin'ny prime ministre io dia anao inona moa zany le olona faible le olona par rapport amin'le système izay no mahatonga anay foana hoe ndao a irona makany amin'ny fanovandravitra tsika izay mbola mitady olona dia miantso rehetrarehetra azo atao koa no mieritreritra hoe izay ilatsaka amin'ny anaran'ny RCR fa misy valeur dia misy programme misy zavatra tanterahana fa tsy moramora koa ny critère tadiavin'ny RCR hoe iny le olona ka mieritreritra anohan'ny RCR na iroso amin'ny anaran'ny RCR satria izahay tsy hamerina ny erreur tany aloha ka hoe azy ampatanjaka ny RCR ny atao zay tsy mitady tanjaka fa zay mitady olo-marina raha tsisy eto Madagasikara ka efa tsisy ato moa zany dia diso epoka zay diso fotoana na velomana fotsiny zay raha tsisy eto fa raha misy eto dia mahena zao fe zao izy a dia mahafantatra ny tokony ataony izy hoe aizany mba handraisako anjara eo anevon'ny fiarahamonina misy ana tsy voatery ho antso RCR ianao fa raiso ny andraikitra ao fa ndray andro any tsika tsy maintsy tafahoana hoe ity le fandraisana andraikitra tsy fandrimpalemana ny ambanivohitra ny fanololana ny isan-karazany ny fiakaran'ny vitim-piaina moa zany efa tsy resahantsika tsony iny a fa ny loto eto Antananarivo era ny vila manera Madagasikara potika daholo ny tanàn-dehibe lalana moa zany tsy resahantsika tsony mbola misy lalana ve sa le lavaka no misy lalana ozy ny anian'ny olona any amin'ny Facebook potika daholo ny lalam-pirenena rehetra amintsika miteny zao a dia mbola mieritreritra tsika fa mbola mandeha ihany io a dia averiko indray mandeha ny tanjotsika tsy hankahala olona avelohan'ny olona nanao aditsony za tsy mitena tsosaziana manao aditsony amin'ny andron'ny RCR efa rafitrafy izy amin'izay dia voasazy zay manao ny tsy mety mampiarina ny lalàna fa kosa ho andry reto le manao ny ataony reto i olona voafatotry ny rafitra eo ka raha mahita anankiray nareo mivoaka avy eo madio dia diso ny teorianay niditra tao dia mivoaka avy eo tena mahadio mangatsakasaka tsisy pentina mihitsy tena diso ny teorianay anomezan'olona tsiny anay mantsy le hoe be teoria fa teoria ny angana hitondrana firenena teoria ny miatra ny États-Unis any Frantsa sy ny rehetrarehetra fa nety Madagasikara verina indray a tsy miraharaha teoria n'olona fa hoe be loatra manahirana zany teoria zany ka raha ohatra ianao ka mieritreritra ampiasa telefônina ihany nefa tsy mahafantatra hoe teoria namorona ny telefônina io dia aza ampiasaina tsony ny telefônina manomboka androany fa teoria ny angana zavatra rehetrarehetra raha tsy zay dia mamerina ny expérience an'olona tany ianao dia midoboka foana ka ianao tsy raha teoria ny olona nge mantomana ohatra teoria dia apartirany expérience hoe ity tsy azo atao dia ity azo atao satria fantatra amin'ny alalan'ny simia fa ny sidra dia tsy azo atao amin'ny maso ohatra ka sy ndeha hanandrana ianao any nareo be teoria fa laloha andramana mihitsy tsy azo andramana dia tsy azo andramana mitondra be ny tanàna tsy misy teoria tsy misy plan directeur tsy misy plan d'urbanisme tsy misy plan mazava tsy azo atao zany fa tsy hoe raikitra ary fivitiana be ny tanàna itya ka irazakazaka daholo ndray anao propaganda hitondra fampandrosoana inona no entinao ampanantenan'izany daholo ny député efa mandrosika zao eny ary mahery 3 minitra ny amin'ny ray ora atoandro a manomboka zao a dia afaka miditra mivantany anaropiano 034 49 600 miteny anarana sy ny toerana misy atsika atao anatin'ny fanajana fanontaniana no apetraka dia zay fatafiditra tsy miverina tsony a miaraba tompoko eny tompoko ratsy be le fifandraisana ka sosoka be mihitsy ohatrany tenena tsara dia aza mihetsiketsika zay zao mety tsara eny tompoko maheno e tsy mety mihitsy aloha fa tapaolo fa rehefa miteny ianao any dia ratsy be le fifandraisantsika fa raha afaka soloanao amin'ny telefônina hafa angamba fa ohatrany ratsy be mihitsy ilay izy a dia tsisy raha vao miteny ianao ohatrany olona kentsony ireny ohatra manao an'izany ianao miteny hoe zay mifandraisana azy aty dia tapaolo io dia mamerina miantso ianao raha isika ny antso hafa miaraba tompoko miaraba tompoko eny tompoko sanama tompoko miarabanareo randriavaty miandro vazo ihany tompoko eny miaraba tompoko randriavaty miandro vazo ihany tompoko
Mba tia resaka kely a. Marina ny resaky monsieur Rahalaza fa mieritreritra kely aho hoe misy zavatra mifandiso ihany ve le zavatra eto Madagasikara satria raha ny sabotsy ny fomba fitondrana teto hatramin'izay mety ho ravitra be zany sa inona fa ny vola aloha no misy voalohany vao mahaova ny toe-tsain'ny olona tena marina satria efa miaratsy ihany le toe-tsain'ny malagasy amin'izao fotoana izao no fanabeazana azy hatramin'izay ka raha ohatra ka eritreretina fa teoria no avoaka tsy mbola ela be vao tafita marina ny teninao nesy Nelson Mandela ela vao tafapetraka fa mbola iandry amin'ny 24 na 74 zany tsika vao tafavoaka tsy efa tsotsoko hoe monsieur Laza amin'izay sa mametraka teoria fotsiny eny tompoko izay mikamba mipafantaniana fa lasa ohatran'ny livre fotsiny manko ty zavatra ty satria rehetra niditra teo dia ny volany nanana ny voalohany izay izy vao nieritreritra nahazo ny fitondrany saotra tompoko rehefa nanam-bola ve ilay olona dia voahavitra tsika dia tavavoaka ve tsika ka raha ohatra zavahitra fa tsy naomby le izy tamin'izany ange hoe sady bogosy ny mpanany tavavoaka ve tsika mahavoaka tsika ve le vola zay le fanontaniana le teoria ny RCR indray a mahanareo lève be dia be tsy laza ny patron ny RCR zay tsy vita koa toizany zandry rehetra any aoriana miaraba tompoko allo eny tompoko miaraba tompoko eny tompoko miaraba tompoko ya Olivier avy aty Mosbelville eny tompoko miarahaba mpanano gazety a miarahaba ny vahiny ajainy dia itondra teboko anakiroa za fagnovagna rapitra ny zava-misy zany tsika zao zany efa toa laza fiatsima ekenina ny rafitry isaky tsy mety a fa ny fahitako anazy tsakoa ny fahitako tiako apetraka roa zany zay fa ny fahitanay azy le 80 tapitrisa malagasy zany dia efa tsy amin'ny Madagasikara to misy zay ninino zany no ataon'ny mpanano politika na nefa eo na mbola ho avy eo le malagasy mihitsy zany efa tsy tiany Madagasikara satria leo izy tsika io zany nizaka le zavatra natao jiaby hatramin'izay ino no zavatra natao jiaby amin'izay zavy ny fonctionnaire efa majorité amin'izay zany eo agnatin'ny fonctionnaire ao le olo niditra agnatina konkolona zao amiasa na any amina magistrat zany na any amin'ny ENAM zany hatramin'izay zany vola no hidirana any amin'ireny nanomboka izy tany asa 20 millions FMG miakatra tsika amin'izao fa tsy mandeha amin'ny telopolo tapitisa efapolo tapitisa le fanontaniana raha tonga dia apetraka tsika ya avy zaka ka tokony hozavina sa ahoana mijerazam-piasoa zay akory ny tokisany le vahoaka fa Madagasikara dimy anazy ray zay faharoa mba miangavy mangataka mivanareo mitapikorana fa zay aty anosy be mijaly rano tena préfecture tsy mihinan-drano fa isaky maraindray taritaritra amina bidonsol ka mba miangavy anareo mba amboariny eny iny bidon ny tompona indray to makasitrika to misaotra ny namanao Olivier avy any Nosbelville ahoana moa zany anazavana malagasy hoe Madagasikara mbola ho tafavoaka dia izay ve moa zany dia andeha-andany andro tokoa dia anao an'ity zavatra ty raha tsy manantena hoe ty lalana ivoahana saingy nampianarina anay nampianarin'ity fireneny ity zahay ao anatin'ny RCR misy olona maro manam-pahaizana manana heritreritra hoe ity no tafavoaka ny Madagasikara raha ho apetraka anareo aminay le fitokisana dia tafavoaka Madagasikara raha mbola tsy tapa-kevitra ny olona fa mbola tia hanandrana hoe re misy manam-bola dia mbola mahazo manandrana indray aloha izy hoe dia mitoy ny aventure zany eto amin'ny firenena miaraba tompoko salama eny tompoko ia tapaka izy teo manapesa mierina iantrika vetivety eny ary mahazo tsara zay mety tsara ay raha miseha radio any
fanontaniana tonga dia avy hatrany fanontaniana fa be dia be ilay izy fa tsy azo apetraka aloha hono Andriamatoa Lazare Zaferson mba azona valiana mivantana tena hoe azo vahoaka tena vahoaka malagasy hoe mahatonga ilay mpitondra tena hoe tsy mametraka an'io rafitra io tena hoe izao ilay rafitra tokony apetraka. Dia faharoa rafitra ohatrany ahoana aloha izy fa tsy dia tena mazava loatra. Rafitra système la fanorena constitution aizany tena fipetraka fa mbola manjavy sarobe sam'izao mba avaliana mahitsy izay namana Lazare Zaferson dia fanontaniana fahatelo mba zava kely ny antony mahatonga anao tsy tafidina hoe tsy ao anatin'ny antoko-kavitra amin'ny firenena satria izay nahafantarako anao tamin'ny 2009 fa na ny fitarihana amin'ilay fifidianana tamin'ny 2024 ireny arany hitako tsara ny fisotomana ny miaramila sy ny rehetrarehetra anao ireny fantatra tsara ireny farany eo amin'ilay rafitra izay ahoana ny fipetraka ilay rafitra izay tena izay système na constitution izay manoloana n'ilay zavatra napetraka ny frantsay teto amintsika tena manjavozavo be mba mangataka valo mazava makasitraka tompoko. Misaotra anao namana. Misaotra tompoko. Ila rafitra iny moa zany le apetraka eto ile fanazavana hatramin'izay hoe misy rafitra maty daholo misy le rafitra rehetrarehetra ka raha tsy teny afa-tsy ny fitsarana ohatra mety amintsika ve zany hoe avy any anosy Bianala hoa mandeha mitory Alatrakoho any Moramanga. Ino moa zany tsy hamezana fahefanany ray aman-dreny eo tanàna hitsara Alatrakoho ohatra zay ny fitsarana. Ny calendrier scolaire dia eto amintsika mbola tsy misy manodina letsia ny manakara nefa mamoaka letsia ny programme scolaire ny tiako resahana dia tsisy programme mifanaraka amin'ny fambolena letsia any manakara dia tsisy programme fambolena vani any Sava dia tsisy programme fanaovana jono any amin'ny faritra andrefana fa programme tsy mitondra makany amin'ilay fampandrosoana ara-toekarena no any an-tsekoly rafi-panabeazana zay. Rafitra fitantanana administration efa naka ohatra teo hoe tsisy mandeha amin'izay loha ny administration eto Madagasikara fa efa obsolète na lany andro tanteraka ny administration ka be dia be ilay izy tsy voatanisa eto fa raha tena ianao constitution anatin'ilay constitution anatin'ilay régime politika iny dia hovaina ilay lalam-pandroenana dia tsy ohatran'io ny firafitra ilay androm-panjakana fa mbola misy ilana zany bianco zany ve eto efa nahaino anao hoe azo ilay 73 kilo ny solom-panjakana tratra nao corruption nogadrain'ny olona tany ivelany. Efa nahita ve anao fanjakana malagasy naka initiative hoe misaotra anareo fanjakana britanika fa tratra tany aminareo n'olona nanao ratsy taty aminay. Ilaina ve zany le bianco? Ilaina ve zany seny? Ilaina ve zany reo androm-panjakana be dehibe reo? Tiana tenenina dia hoe le constitution ray manontolo miongotra daholo ny akamaroan'ny androm-panjakana fa hovaina ao anatin'izany ny député. Fa tsy resantsika intsony ny député zany fa raha tia hijery tontondro ianao dia midina eny amin'ny lampanjimbazaza fotsiny fa zay ny voan'ny parlementantsika. Noho izany lava be ilay fanazavana an'ilay rafitra mikasika ny hoe aty amin'ny RCR Lazare Zaferson misy valeur efatra ato anatin'ny RCR ny valeur anankiray farany dia hoe neutralité vis-à-vis de la religion tsy mandany amin'ny finoana ny rassemblement des citoyens responsables. Miarahaba tompoko. Allo, ien tompoko? Ya, misy zany rehefa tia mahitsy ien tompoko? Ya. Le resaka théorie moa Andriamatoa Lazare Zaferson tsy maintsy apetraka. Manaiky tanteraka le fanovana rafitra na hoe système tena manaiky toa saingy zao. Raha atao ambava fotsiny le zavatra ka tsisy anaraka dia taraiky hoe be ny malagasy nomenimena hoe tsy efa tsy mety soa izao efatra ela be no mipetraka zany le zavatra mipetraka ny mpanjaka tany ary mbola mety le saribakolony. Fa za zany amin'ny eritreritra efa tokony ho anatin'ny fanoherana amin'ny tampiadiana mihitsy ny mety eto amintsika satria tsy afaka moramora reo rehefa tena lasa lalina be loatra le fakany aratsiana rehetra amin'ny système. Asa ny eritreritra momba an'izay fa isika malagasy koa manko misy olony filaminana loatra sy sandoferana loatra dia matetika ny toetsaitsika dia hoe
Andriamanitra tsy andro ny hafa any dia hoe mbola ho avy le masoandro, mbola hiposaka le maraina fa le maraina amin'izay tsika manao azy fa tsy misy maraina mipoaka ho azy any asa zay fotoana mavelo fa dia izay mba faniriako sy ataitako sy zavatra eritreretiko atao ao aoriana kely ao. Saotranao tompoka. Anatin'ilay tolana izy ao conscientisation zay hoe raha hoe raha tsisy manaraka ka le gasy ary tsy manaraka dina moa ny azontsika atao. Le izy anay tsy anay rery Madagasikara tsy anay fa antsika. Noho izany rehefa mbola tsy misy manaraka ny RCR, le olona malala hoe mety le fanovandravitra. Marina ny teonareo fa nareo tsisy mpanaraka, izy ihany ne tsy manaraka zany. Manara aloha ianao zay resy lahatra dia manaraka ny olona rehefa avy eo, rehefa hitan'ny olona hoe mitsangana ianao zay manana maizy ianao, ay ve ianao koa mba hany, dia miazakazaka le olona tsy mahafantatra rehefa avy eo. Ka rehefa tsy hanaraka le olona tsy handray andraikitra satria rassemblement des citoyens responsable le izy dia atao hoana fa eto tsika zany ko le olona ary tsy manaraka kina no azonao atao. Miaraba tompoka. Miaraba ny AFM radio. Eny tompoka. Zany avaty Lasora ihany. Eny tompoka. Miresaka fanovandravitra ianao système. Ny système io système karazana Rockefeller le izy. Verrouillé daholo ny économie, verrouillé koa ny social. Any amin'ilay rafitra lazainao ve mivavolana amin'izao fotoana izao io. Jerevy tsara tamin'ny Ravalomanana nitondra dia niady izy tadidiko tsara 2003. Ninazy nandrodana ny loi coloniale ny tena atao aminy. Tena aty be mihitsy ny nataony tao Champs-Élysées. Angamba nitatsika zany. Nanao koa izy talohan'izay 2000 mbola be ny tanàna izy na rehefa niratsiraka. Namonjy ny fivorian'izay fanikabarina nga Ravalomanana ary grave be ny kabarina. Fa izao itsika indray no nahita hoe fanodidijady ny raha io. Anankiray izay anontaniako anao hoe le rafitra ataonao vy dikany dia hoe tsekenao hatramin'ny lalam-panorenana. Marina aloha fa tsy lany io, tena tsy lany mihitsy io. Tsekenao hatrany amin'ny filohan'ny repoblika midina. Dia izao no teneniko anao, za miara-manaiky aminao hoe mavesatra io rafitra io raha izao fahatratsika izao. Io système io zany, fa ny anao manko le système le Rockefeller le tena grave efa nampiasaina tamin'ny andro Ratsiraka io mihitsy ny tena lazaiko anao hoe tiana rodana io, dia le loi coloniale mihitsy tiana elana. Tiako tenenina hoe ny anao ve zany hatrany amin'ny constitution mihitsy ny tena tsy tianao dia hatraty amin'ny farany. Dia raha anao an'izay tsika tena tonga dia précision mihitsy no hoe zao taona ny nanovantsika an'ilay izy. Fa tika nge lazarazatra soa tena potika potika tanteraka izao. Ianao zao ny teny teo hoe mpanambola ny tonga eo an-toerana. Izao zao raha mieritreritra hoe any Ravalomanana ihany nena 93 nge Ravalomanana nahady financement tamin'ny mpamatsy hoe ianao ny tokony hanana rôla zany ny Tico Group, tsy hoe izy rery kosa aloha no fidin'ny banque mondiale efa nisy zao fa tsy naharesy lahatra ny banque mondiale ankoatra ny Ravalomanana. Ravalomanana nge manana rôle manao équilibre économique fa ny Tico Group tsy Ravalomanana manko le izy Tico Group bisma amin'iny fa ny Tico Group manana rôle manao an'le hoe régularité de prix dia manao ny hoe équilibre économique io. Ianao zao niteneninao izy ty hoe misy ozy ianao taloha ianao nitenen'izay hoe misy hémorragie be izy Madagasikara amin'ny resaka économique marina zany. Fa izao zany zao fotoana izao satria ny fitondratsika tsy mahay an'le izy. Dia izay no teneniko anao hoe andany fotoana firy tsika metaka an'le rafitra le hito anatiny zany, tsy resaka an'le Rockefeller zany aloha fa tiana rodana koa io rangahy saka betsaka. Saotranao tompoka. Raha nandroba isika nandritra ny taona maro samy miara-manaiky tsika efa potika tsika zao manarina nitsy moramora miambo izay ara miteny aminareo hoe vitanay vetivety eo. Taona maro no anarenana an'io. Roa taona voalohany tsika manao resaka fananganana androm-panjakana fotsiny. Ny telo taona manaraka tsika zay vao mikarakara constitution 5 taona zay dia efa 5 taona. Roa taona aorinan'izay tsika vao mety ho tafarina raha toe-karena satria le institution mipetraka eo misy stabilité politique. 7 taona stable zany io tsy mihetsika
zay vao possible. Ary raha manao statistique tsika mijery tantara tany orina dia eo amin'ny faheny taona no mipoaka ny krizy na hiditra fa 7 taona. Noho izany mitady 7 taona stable io, izay no mahatonga an'ilay tsy maintsy mandalo fampihavanam-pirenena. Izahay indray tsy isy an'izay ananganady amin'izao tontolo izao fa efa fantatritsika fa zanatanytsika nandritra ny taona maro. Fantatritsika ny lafiratsy ny zany zavatra zany fa kosa tsy ao anatin'ny ady ka hoe ity izahay mafy be fa hiady aminareo, sambo ray tsy ananatsika, avion anankiray tsy ananatsika, tomobila ray tsy vitatsika, fanjaitra ray tsy vitatsika, ny vary afaratsika dia tsika ny tabataba eny amin'ny manjero hoe ianareo mihitsy ny tena mamotika anay dia mba mila fahendrena ihany koa no miresaka amin'izao tontolo izao. Fa izao tontolo izao akory tsy diso raha mitady tombontsoa aty aminao satria izy koa mamelona ny fireneny. Fa isika no adala mamelana antsika avoaka ny arena rehetrarehetra eto ka noho ny rafitra no mahatonga an'izany fa iza moa ny privatisean'ny port. Ny varavaranao privatisena, iza no privatisean'ny ADEMA ny aéroport. Ny varavarana fidiranao an-trano no privatisena, iza no privatisean'ny Solima. Ny privatisena ny rano fisotronao ao an-trano dia tsy maintsy miera amin'olona ianao vao mahazo misotro, sy ratsy izay dia tsy mahazo energia ianao. Zany nataon'ny fitondrana rehetra mifandimy teo ary ny ekeny rehetrarehetra. Raha hiady ao amin'izany tsika dia tsy tabataba no mampety an'izany fa lalàna iraisam-pirenena. Ary izay ny tombony ho an'ny RCR hoe raha hiady an'izany ho an'ny RCR dia azo alaina ohatra nge ny firenena rehetra ny ivelany. Bolivia nge natafaverina compagnie pétrolière tamin'ny alalan'ny négociation tsotra dia miverina le efa mividin'le vahoaka fa tsy hoe mafy be za dia ndao tsika hiady zany nge nataon'ny fitondrana amin'izao alohan'ny hiditra teo e tsika tsy miraharaha banque mondiale fa tsy izy ve zao no mireare amin'le banque mondiale. Noho izany mafy le système avy any ivelany fa tsy hoe entika fanapo isika dia andaontsika mba hiady nefa tsy vato ray akory any am-posinao ka le izy tsy azo entina mikafanapo le izy andaontsika nanganady amin'izao tontolo izao. Raha teo atsika nosy ny fianakaviantsika rehetrarehetra efa mivezivezy daholo ny entana avidinany atsena 700 avy any ivelany mila fahendrena tompoko miresaka amin'izao tontolo izao. Miaraba tompoko. Allô. Miaraba tompoko. Miaraba namanao olona tsara isany. Miaraba namanao olona tsara. Miaraba nisana avy aty ihany. Miaraba président fa ela tsy mifakahita. Miaraba tompoko. Saikaina moa ka tsy antso fa eny fotsiny. Ny 99% ny foto-kevitra dia ombona-kevitra. Miasery resako sy ny zavatra exposena tao fa ity ny mahatonga miantso hoe manao ny asa ndre mpanjanaka ary zareo dia antokony anjarantsika menakavy no mirahina miaro tena manohitra amin'ny mpanjanaka. Za sura fa tsy d'accord amiko ny filoham-pirenena miteresaka ity fa metraka fantaninao farany président laza hoe izakainy nandeha nitsolatsolana nandeha nitetika anao corruption ve sa tsy miakatra tany an-dafo any amin'ny présidence andeha anao lobbyina ny fiantson'ny anglisany zany hoe andeha resaka amin'ny président mitsy amin'ny teresaka fitrandrahana andeha hitrandraka vato izy zany fa maninzy tsy nijanona tary amin'ina moa tary amin'ny ministera iza ny namorona le corruption voalohany sa rehefa zareo no miteny azy dia lobbyina fa rehefa itsika dia corruption dia aniza le tany dia nahoana nozy zareo no miteny hoe tsy manaiky an'izy efa zao tokony vidiny io fa nga io an'lahy azafady tsy anao le ataoko elahy fa ry zareo ka tokony ho tonga saintsika hoe tena osa dia tsy mety ilay mifanenjika am-toerana fa imezany fotsiny ane imezan'ny mpanjanaka tena teny anky imezan'ny mpanjanaka fantany apetraka aminao zay namanao olona tsara raha miantso anao ve zao ny filoham-pirenena Andry Rajoelina hoe andaotsika président laza hiaraka hiasa mbo avy ve anao sa tsy manaiky ve anao sa tsy akasitaka namanao olona tsara izany mazotoana manao olona tsara misaotra tompoko hiara hiasa anao inona aloha le izy fa raha miteny ve izy atao tsika hiara hiasa ny mba zavatra dia manaiky ve za mila faritana le fiaraha-miasa aloha ka zay tsy manda fiaraha-miasa raha ohatra ka mifanaraka amin'ny foto-kevitra hoe anova rafitra tsy mandany mihitsy zay nahazo zao dia zao ary aorinan'izao émission zao misy appel avy any an-dapa dia hoentiko any ny ekipako fa efa vonina io ntaontsika iresaka fa makantsika sy anao zany afaka manaraka anay ianao satria manavaolombelona ianao raha teo fa citoyen responsable ny ampy anankiray izy teo hoe mila miray iny isika tafitaka zany ny afatra hoe mila rassemblement des citoyens
responsable soarabetsaka namana olona tsara fa izy zany efa citoyen responsable fa averiko indray mandeha ny mpanjanaka raha mitady vola eto amintsika de mamelona ny zanany kina ny adsony fa itsika no adala tsy mamelona ny zanakitsika ka zay le ady hevitra mila apetraka ambolona tabatra fa tsy omena tsiny ny olona raha mitady vola aty aminao ianao no manaiky tadiavana noho izany ntaotsika mba hitady any am'zareo zay le fantanina petraka zay le ametrahana rafitra anamafisana n'le firaisakina amin'ny malagasy izarana ny tany amin'ny malagasy de afaka mamokatra amin'ny malagasy apetraka amin'ny politika fa amin'ny malagasy mandrara sady tsy manao politika ny mpanao politika tsy mandrara de mpizara ny asa de mandrosy le Madagasikara. Miaraba tompoko. Allo. Eny tompoko. Salamat tompoko. Lala beteka zmagata. Eny tompoko. Fa tena ny voalohany olo arga amagonana tsabo zany mo anina aloha ahota de tanana papozaka de tanana parapara vola tantsiafana aloha misetrany amina faroa le manova rafitra le problème ne zany la bala babay sat maf za zana zafitelo efa tetiny korupty daholo fa ninina hoe fazanta fito rehetrarehetra efa korompi ahoana eky zany valo rafitra zany sotra zany lahy sotrana averiko indray mandeha iza de président ny rassemblement des citoyens responsables mitondra titre eran'izao tontolo zao satria PDB ny diaspora RGR ny tanjonay de anova rafitra ny fahefanafana manova rafitra de ny président de la république irery mazava zany ny antony hoe aria no tanjona satria io no afaka manova ny lalàna amin'ny alalan'ny teny anankiray hoe ndaotsika hitondra fanovana io ny afaka mitondra fampiavanana raha mpampiavana io hoe ndaotsika hiavana zay no antsonay ny filoha teo aloha markaravalement ny filoha teo aloha raha tapitra mandana Andriamato Rajoelina Andry Riny Rajoelina ny filoha teo aloha Hery Rajaonary Mampianina reo chef d'état rehetra teo aloha ao vondronay ho mpanolontsaina ny Lazara Ferson de zay ny tiarika ny fanovana-drafitra mazava angamba zay ny antony hoe raha ohatra ka midina any amin'ny commune ambanivohitra any de ohatra ny hoe manao tsinotsino andrebe ny tanàna rehetra efa teo za fa reo ve zany tsy nahay fa za rery no mahay ka idefierin-jareo hoe ao fa za rery no afaka hitondra fanovana mandainga tompoko ny olona miteny an'izany fa tsy afaka mitondra fanovana mandray anjara briky anga de zay de mijanona eo ambe ny tanàna de zay fa tsy voova le rafitra ety amin'ny fotony zay corrompu daholo ny olona rehetrarehetra ekeny zany ny rafitra mahatonga ny olona corrompu ahoana moa anao tsy anao maloha teny amin'ny arabe rehefa tsisy vese ao anatin'ny 200 metatra anjara mifanjakana zany mitady hevitra mba tsy anaovanao maloto zay ny mametrahana rafitra ahoana moa anao tsy anao corruption raha mandeha 400 km ianao vao mahavita mutation automobile ka tsy eleonao ny papier fotsiny elefa de atsonao telefona mba karakara ho any de ohatrina ny menanareo any de mandeha le corruption ampanakakezan'le olona le service public ahoana tsy anaovanao corruption raha ohatra ka sakana gendarme eny an-dalana ianao mandeha 200 km miala Antananarivo anao de anontanianao gendarme aiza zany ty papier ty ny alaiko de hoe any Antananarivo i papier ny alainao de andeha 200 km anao avao de aka le papier lasantsina ohatrina ny laninao zay vao mahazonao ny papier anao mety ho arin'le gendarme ary le izy rehefa avy satria tsisy contravention mazava izy mety manome contravention fa de hoe alaivoany fotsiny ny papier anareo very ny papier anao ohatrina ny alohanao manao déclaration de perte mahazo carte grise vaovao ndray de iteny ve anao fa tsy anao corruption le olona i dada be balafo lazanao anazy teo na i daday sy ny rehetrarehetra reo a tratra an'io daholo forcen'le système ianao manao corruption ndao vana le système de re olona rehetra sy safidy anao corruption zany ka fa rehefa misy olona arivo milahatra eo na tianao na sy tiana satria anao maika de hitady vola de lasy ianao mandeha ary aloha reo ao raha ngamba alefaso alohalohany ana fa za maika mipotra ho azy ny corruption zatra am'izay le tompony andraiky mpanjakana tokony mandraiky mpanjakana angeny mahatonga an'izany corruption rehetra zany vitsy le tompony andraiky mpanjakana nefa ny bloqué antsika ny recrutement fonctionnaire tsisy mpampianatra tsony any amin'ny EPP fa fram daholo de ny miditra mpampianatra fram miditra ho fampiasa mpanjakana mbola corruption koa satria be loatra le candidat de inona moa ny tsy anaovana recrutement au niveau régional fa tsy maintsy ety amin'ny DRA sy ny ministère ny éducation no mirecruter ny mpampianatra fram ary andilamena ary amin'ny 400 km ary sy amin'ny bekapaika any bekapaika de ahoana moa tsy atakarantsika amin'izany hoe administration maty eny izany zay no mahatonga an'le hoe reo olona reo tsy mauvaise foi
tsy mieritreritra nanao corruption fa le rafitra no maniraka azy anao corruption. Miaraba tompoko. Manao tompoko. Eny tompoko. Miaraba tompoko. Iza le miresaka aminay? Marina mihitsy zany. Iza aloha le miresaka aminay? Ambotro manjaka. Reny. Eny ary, hoe taotry ny resaka ao. Ka le izy ohatra fotsiny zao le forerana tomobile dia le izy hoe atao miraharaha le forerana tomobile dia mba alohan'ny olona any amborao ny lamandy ataon'le polisy mafy be mihitsy dia tsy maintsy ianao manao corruption dia izay mihitsy ny mila foanina fotsy saotranao ny président. Saotranao tompoko. Ao anatin'le rafitra le lamandy fa manina atao lafo be le lamandy raha ohatra ka sendra route secondaire nandehananao dia nisana ny ampoule clignotant-nao dia tsy mandeha ny clignotant-nao dia mahazo lamandy ianao. Iza ny manao le route secondaire fa tsy le fanjakana. Ny code de la route koa zany dia tokony miova fa rehefa code de la route any amin'ny secondaire dia tokony tsy takina conforme izy tomobile fa rehefa misy motera sy frein ka na ho atosika reo na tsisy jiro rehefa tsy mahazo mandeha alina fotsiny atao nga anao mahita ampoule vidiana ny akongo ka raha maty any ny ampoule anao afaka firy volana anao vao tonga ty fianaratso ividy ampoule noho izany code de la route koa maty avy aloha code de la route io anatin'ny rafitra fanovana zany avy aloha code de la route io andeha isa-paritra fa ny degoa mazaka 20 ny 4 nefa 4 place ary amin'ny faritra sasany mazaka mandehana karandalina ianao makany amin'ny faritra atsimo iny etsy amin'izao vena androndra ety mandehana eo dia misy akoho amanjato no miantona eo amin'ny sisiny eo dia mitangorona ao le olona avy angongo ohatrany ao zay le hoe faritra tsonjo ekeny code de la route tsika nge zany fa maninona zany zavatra zany tsy apetraka hoe règle zany azo atao ke mamadika ny camion taxi borosy zay ve moa nanaova vazahany reny fa rehefa tsy zay le réalité dia ampanarana le réalité ilay lalàna zay le atao hoe fanovana rafitra. Miarabanao tompoko. Allo? Tapaka. Eny tompoko. Allo? Allo? Eny tompoko. Manahoana pejy gazety dia Lazara Zafiaso andriamatoa Lazara Zafiaso azafady beza mbo manarina. Eny tompoko. Le fanazavanao aliza nge mety fa ahoana ny fomba nataterahana an'izany satria misy tontolo ve eto amintsika afaka nataterana zavatra taterahanao zany satria fanjakana bordel zao no hitako eto mandeha amin'ny tsy alehany daholo ny zavatra rehetra mahandra ny vahoaka ny kolokolo mandeha mividy tenana tsy takatry ny olona ny aloto mandeha ny aretina mandeha inona ary ny tokony ataontsika vahoaka malagasy responsable ozy izy ianao azonay tsara mihitsy le zavatra tena ho tenenina fa tena eo ampanataterahana an'lizy nge raha miseka sahirana vahoaka efa tapitra efa leo an'ity le bomba efa leo an'ity le fanantenana pokaty lavity fa inona marina ny tena tokony atao zay ny tokony hevitra omenao amin'ny vahoaka le rafitra foana ny tantarainao kanefa le rafitra tsy azon'ny vahoaka hoe afaka mba manova ny olona lampanrenany miteny malagasy ianao reny didim-pitsarana teny frantsay reny nge tsy hain'ny tatsara eny ka ahoana moa no anafantaran'ny vahoaka azy hoe zao tsy maintsy ataontsika vahoaka responsable fa ny vahoaka efa mahandry tsy manan-kanko hoanina tsy manana asy jiro tapatapaka ny fitadavana malahira mba mandalova ianao eto mbo manarina rehefa mitelo maraina fa zay mandeha makahetana ny nosy be jirona koa no entinay zany ve ny fampandrosoana an'ity tanàna Antananarivo ity fa tena potika ny tanàna ranga aza lalovina tsony ny vahoaka fa zay tena marina lazaina porfoy aminay le zavatra fa vonony zay anaraka anareo sotra betsaka pendrom-panao gazety andriamatoa Lazara Zafiaso manaja anao ranga ny tenanay sotra tompoko. Sotranao namana. Ny sotra tompoko zay nge ny antony ampindronana ny lery mbola kely le herinay mahatonga ny miantso anareo ny tanjosika dia hoe ndao alaina amin'ny fomba madio le fahefana dia hanova ravitra isika mianakavy tsy misy afa-tsy amin'ny fomba madio ny angalantsika azy
raha ozy nareo mbola ela be zany dia zay angeny tetezana hainao manjery ohatran'izao na anafainganana an'le izy tsy misy miracle sika atao eto raha mitenitsika hoe dia mety ilalao vahoaka sy anao fanantenana pokaty ny tantara jerena raha efa nametaka vahoaka le RCR fa tsy mbola niovy zay ao anatin'ny 4 taona zay fa io ihany ny vahaolana hoe ndao atao zay ampiakarana ny RCR hitarika le fanovandravitra manaiky an'izay mpitondra rahabasoa rahabatsara raha miteny izy hoe ndao tarito le fanovandravitra tsy manaiky an'izay mpitondra any amin'ny vahoaka zay no mitodika zay ny tambara le citoyen responsable misy ny RCR nalamanga dia mitambatra any rehefa tonga ny rassemblement ndao amin'izay ary ndao hitaky fanovandravitra itsika tsy andro bailleur de fonds ka hoe hanofa hélicoptère rehefa tonga amin'ny propagandy fa volan'olona tsy maintsy efaina ihany iny le jirona koa mbola efaina koa satria ny samborona le t-shirt mbola efaina casquette mbola efaina zay tsy mieritreritra an'izay fa zay mieritreritra le vahoaka hitsangana amin'izay hoe ianareo no mametraka anay ianareo tsy nikaramainay dia ianareo no lasa patron anay dia ianareo mibaiko anay hoe zao le atao ana rehefa mandeha le fanovandravitra dia voavoatsika le rafi-piaramonina dia miena ny problème rehetra ny tanysaina teo miaraba tompoko tapaka miaraba tompoko allo 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 somary miteny mafimafy azafady eny tompoko fantanina apanjakana fa nandady ampanantena ny anao fanapary ampahany nefa resaka atemaka ihany tamin'izao tsy tateraka efa tany amin'ny tena varotany tamin'izao mbola fanapary ampahana mandavondavo raha ny RCR ny tonga eo ohatry ny ahoana ny fomba tonganareo azy izy anao karazana fédéralisme ve nareo sa mbola tazominareo any efa unitaire io satria raha teniko le famelavelaraka efitra tao dia leto fédéralisme io misotranao tompoko ny RCR no efa partie décentralisé na misy fanapariam-pahefana sahady ao anatin'ny RCR mahazo micontacté nareo membre ny RCR rehetra fa tsisy baiko avoaka ny Lazare Zaverson any amin'ny province na any amin'ny région na any amin'ny commune satria any amin'ny commune ny base farany kely ny RCR le rafitra fédéraliste ve onsay le état unitaire ihany bon ny rafitra fédéralisme dia mitaky fahalalana sy niveauan'ny vahoaka ka le vahoaka mbola tsy mahalala ny tokony ataony satria misy étape fédéralisme zany dia tahaka ny hoe lasa nanambady le zaza anankiray ao atokantrano dia tsy miditra tsihatra tsony any ray aman-dreny mazaka an'izay ve le zaza rehetra mbola tsy ampitoana amintsika amin'ny teny zao raha atao état fédéré Madagasikara mahatosika vetsika raha mitoetsaitsika tsy taky fisarahana tahaka ny mahazo any firenena afrikanina maro zay miteraka ady an-trano fa ny azosika atao dia ny décentralisation effective satria nefa no alalininay dia arak'le nitenenina teo ampanakikizana le vahoaka le service public zay tsy miandro baiko avy any amin'ny fohy be fa kosa Madagasikara mijanona fanjakana anankiray azadino mantsy fa nosy itsika dia misy accès avy any ivelany ka raha ohatra ka misy fanjakana anankiray any moron-dranomasina any dia misy mpanafika any dia babo fanjakana anankiray io vozereny sy mgamma aty Antananarivo ve na ny état-major général amin'ny armée antsika izany situation zany raha manana carburant ve nitavika antsika amin'izao raha ohatra ka misy alerte marina ny dego ka mpanafika vahiny tonga any satria efa fanjakana zany ny any dego zany zavatra zany zany jerena ao anatin'ny administration territoriale alohan'ny anapahana hevitra hoe aleo dego iarahana miaraka amin'ny état unitaire ihany satria na dego ary tsy manana miaramila no sady tsy voavonjy amin'ny miaramila antsika raha ohatra ka misy accord de partenariat na accord religieux fotsiny ohatra ka misy finoana anankiray misinstalle amina toerana anankiray hiara iasa dia animba ny fihavanantsika malagasy zay zavatra zay miaraba tompoko allo miaraba tompoko eny tompoko tolotra avy aty ambony manarana eny tompoko
Oui, miarabany Monsieur Laza dia miarabany Monsieur Benjy. Miaraba tompoko. Oui, Monsieur Laza Razaverson hoe président de la République ihany nafahana manova rafitra. Dia raha iandro ny rariny eto tsika dia ohatrany tsy possible mihitsy. Ka inona moa ny tsy hirotsahana président ny République dia zaraina kovety zareo, zaraina ny reny ihany. Ireo le olona tsy tonga saina zany amin'ny propagande. Dia rehefa tonga eo dia eo amin'izay tsika no manova ilay rafitra. Ohatrany hoe hevi-jaza ihany izay teneniko izay fa izay ngamba no mila forcine kely ngamba ilay izy ny eritreritro. Saotra tompoko. Saotranao tompoko. Raha ohatra tsika ka hampiasa vola, marina fa ilaina ny vola. Fa raha ohatra tsika ka hitrosa azahoana fanjakana dia tadidiva izay nampitrosa no mibaiko an'ilay mpitondra. Izay nge ny mahazo antsika amin'izao. Izay nampitrosa no mibaiko an'ilay mpitondra. Ka ilay nampitrosa efa mametraka ny condition, mila koveta firy penjy. Entoko ilay koveta amin'ny propagandinao dia izao. Anangana trano ao anatin'ny commune Ivato, ka tandremo sakananao fa alaiko daholo ny tany manodidina an'io trano koa. Afaka manakana ve penjy amin'izay fotoana izay. Izay no hitandremana zany amin'ny zavatra ohatr' izany fa tsy hoe nafia aza ny amalina ozy ny lela tsy atao jono. Ka hoe eny ary fa dia atao zany rehefa tonga eo tsika dia ivadika zany tsika hoe ivadiana zany le olona nampindram-bola. Ka raha nampindram-bola ary ny ivadian'ny Laza Razaverson sarotra aminazy ny ivadika aminao. Za tsy ivadika amin'ny vahoaka malagasy dia za tsy ivadika amin'izay olona nanampy anahy. Ampatsivo anahy raha sendra diniko. So dia mba manadiny fotsiny fa za tsy ivadika amin'izay olona nanampy anahy. Noho izany mila miakatra amin'ny fomba maditsika ka hoe ela be vela izy. Ianareo mampaela azy. Ianareo sy mireso rassemblée miaraka amin'ny vondrona le hoe rassemblement des citoyens responsables. Miaraba tompoko. Allô? Ien tompoko. Manao ny Laza dia ny anaty. Ien tompoko. Ho ana maheno an'ilay karika natondra foana zao hitako hoe tsara le ny tena manahita tenen'ny matompo président Laza dia mo fikambanan'ny olona telo. Tena mariny raha olona tena vavy zany dia hoe olona somary ratsiratsy ny fifandraisantsika fa zametsiketsika hoe ianao dia avereo ilay fanontaniana. Izay mahazo tsara. Aza metsiketsika ianao dia somary ratsiratsy ny tonga aty aminay. Eto amin'izay zay mety so zay. Dia izay hoa fahazahoako ny tenin'ny Andriamatoa Laza zany hatramin'ny voalohany dia resaka hoe intelligent dia fantatro hoe fikambanany intelligent tokoa ary ny matavavoaka Madagasikara hatramin'izay dia na dia tsy nanodoko fianarana ary merina dia intelligent dia fantatro. Noho izany ny zavatra teneniko amin'ny Andriamatoa président Laza dia amaha intelligent nareo tokony ahita raha tokony nareo ahafahana mamita aingana hoe fanovana raha na amin'ny fomba ahoana na fomba ahoana. Fa ny mahatonga an'ilay olona marisa mahatonga ny olona marisa hoe mitsaka amin'ny hanohana ny fikambananareo dia satria raha ohatra foana nandray ohatra fa hoe tonga amin'ny roapolo taona izy le Mandela tavavoaka dia ohatra tonga dia mandeha ny olona raha ny président Laza zany tsy afaka foana vao tavavoaka roapolo taona. Nefa ilay olona efa tsy maharitra an'izany. Noho izany teloanareo dia mitady hevitra hoe ahoana ny fomba fohy indrindra ahafahana mahazo ny fitondrana raha fitondrana no ilaina ary manova ny rafitra na dia mbola tsy tonga amin'ny fitondrana koa dia tatotika ny fanovana tenotompo. Dia raha izay tratranareo izay dia tsy manantena fa betsaka ny olona aloana anareo ary raha arivo ny olona nanohanareo tamin'ny fotoana dia amin'ity taona ity nareo fa mahazo ohatra hoe 1 million ohatra. Fa raha tsy izany mino fa lasa ny ataon'ny maro sy ny mpampa politika fotsiny resaka saotra betsaka. Misaotranao tompoko. Mifamadika izany resaka zany. Ny teneny hoe ny anafaingana dia atao aloha izay akarana eo dia ven'olona manaraka anareo. Nefa noho izy dia hoe manohana anay ny olona dia tafakatra eo malaky izay.
mifamadika zany resaka zany hoe ny manafaingana ny fanovany rafitra dia ny fanohananareo any RCR raiso ny andraikitrao tahaka ny nataon'ny olona misy nandefa ariary zato ane tamin'le collecte nataonay fa tsy ampy le olona arivo fotsiny fa raha nisy ray alina iny efa lasa ny fanovany rafitra ohatr'izay efa piritaona zay nanao ty zavatra ty fa malagasy tsy tapa-kevitra hoe mbola tsy resy lahatra zany hoe anjaranay mandresy lahatra fa kosa rehefa mbola miandry aloha malagasy zay mbola tsy anohana dia tsy voavatsika ny rafitra fa raha pitsy mivoaka malagasy manapa-kevitra hoe marina zany fandao atao dia samy mitety ny varavarana akaiky anazy eo mitety ny fianakaviany hoe ity le vahaolana tsy mila volana izy zany fa samy mitety trano samy mitety ny fianakaviany ty le vahaolana manao sondazy ny RCR raha afaka pitso hoe tratra ve le 1 million tadiavina isan'olona miova le rafitra miaraba tompoka allo mitenena fifatafiditra ianao a tapaka eny ary mbola afaka miaraba tompoka allo eny tompoko salama tompoko eny tompoko Quando danno fanno il posto, se non arrivate a fare questa carazza con una come aiuto si rasta andrat se non c'è la scattare tutto ma se non un bello la mi conta la dai per tutto asa fai ne flat sino ma tu vai rat saki se mi sta da vuole di tutto in palmita capillare guardate alla vita sulla scienza c'è una mano mai si deve dire fan matunga ticket andando da un piede si può la nella se non è questa fino e sulle spalle le pagazioni di quando una marna ya que naí solo no más no tiene que nada da un gato hasta no da tan mal una sana la última da chatte la china estaba haciendo la caña faltaba de la sí estaba un cliente se me anda carrasca que no es una chima más Dice che si sta andando, non basta che vanno a fare la pandemia, la messa mazzata, non ha la pandemia non fa tanto, si stanno di casa, non lo filmi, sono la una tagliata, sai già, si sta andando in avanti, sta un po' di fatto la chiamata di marmo per differire aiuta a una organizzazione ma da lei che viene capire io da ma fa ira anche se non una casa non la cura da lei per differire che per io alle dalle di tanto mi danno la casa andana non progetto ne per enary ratsy dia ratsy mihitsy le fifandraisantsika ratsy dia ratsy saotranao are saotranao tompoka apetraky ny olona foana zay fanontany zay hoe tsy ny rafitra ve tsy ny olona ve ny ratsy fa ny rafitra ny olona ny ao ao anaty rafi-piarahamonina ka ny fiarahamonina no mamolavolana ny olombelona io mandehanaka ianao maka olona madio be dia apetrao alariny ankely mandritra ndray volana miova io olona io tsy misasa tsony io mandritra ny herinandro ary le rano maloto eo ny lomanosany na le olona eny alariny ankely alefa ny amin'ny olona madio alefaso any amin'ny banky le olona eo anarany ankely tsy rehevatsika azy raha ohatra ka tsy alala mianatra izy any amin'ny banky ianao manandrama minana manga ao anaty banky dia aza mampiasa antsy fa tonga dia kakero amin'izao dia miara mijery ianao ny olona rehetrarehetra dia manaraka ho azy ianao zany rehefa madio raha fiarahamonina io hoe ity le rafitra amin'ny fe dia tsy samanao maloto anao rehefa madio ny arabe rehetra fa ny olombelona dia volavolaina atao hoe molina na lasitra ka io lasitra io no mila apetraka zay le rafitra mila lasitra mazava hitaizana ny fiarahamonina malagasy dia zay le kolotsaina
ka rehefa tazainao aminatina kolotsaina ny ankizy anankiray a dia misy lasitra mibaiko anazy hoe ity mety ity tsy mety rava io lasitra io a nanomboka tamin'ny fahaleovatena makaty dia tsy misy lasitra mamolavola antsika itsony satria tsy hitany anaty fanabeazana le lasitra hoe tsy azo atao any manambady avana ohatra dia lasa manambady avana ny olona amintsika am'teny zao le lalabe daholo manolana zaza satria tsy nybeazana tanatsekoly fa ny sekoly ny tokony lasitra anabe nyle fiarahamonina iny le rafitra fianabeazana ka ny olombelona dia vokatra le rafitra zay napetraka le olombelona lasa bokla am'izay fotoan'izay ka raha mahay mametraka rafitra ny olombelona ndao ty no apetraka fa raha olon-dala manao an'le rafitra dia mazava-be fa olon-dala koa no avoaka ao zany karakaraka mpanao an'le rafitra le izy fa ny rafitra zay entinay a dia rafitra matipaika ny volavolaina atao anatina kolotsaina hita zany avoaka malagasy miaraba tompoka manaja to ento miaraba tompoka salama ya alors radio radio rehefa tafana nefa anao mbola tapaka sady ratsiratsy le zay ny antso farany aina inona ny azo amezana an'izay andriamato Lazara Ferson satria tapitra ny fotoanantsika any aminao any ampenjy any amin'ny teknisianina any avoaka malagasy le vahaolana fa tsisy anavitra atsika eto raha tsy isika no mitambatra dia mametraka lalàna tsika fa zay ny atao hoe rafitra ny lalàna ny tantanana atsika teto a dia tsy lalàna avy amintsika ka tsy ho haitsika manaja le lalàna reo rafitra dia fitantanana rehetrarehetra na ny système administratif dia ny olona taloha nametraka an'io ny vazaha dia nanaraka fotsiny tsika raha tsy resaka afa-tsy lalàna fanambadiana ohatra dia nalaina tamin'ny lalàna fanambadiana ny ivelany ihany zay tsy mifanaraka mandeana anao antoliary antoliary nge ny ray aman-dreny manaiky an'izany hoe angatana ho vady faharoa ny zanany ao anatin'ny constitution tsika nga manaiky azay na ny droit de la famille tsika ohatra za tsy miteny hoe marina ny antoliary na diso a tsy any le olana fa ny fiarahamonina no mifidy lalàna mety aminy dia azony ataony manaraka le lalàna fa rehefa tsy izy nametraka an'io lalàna io nga izy mahay manaraka an'io ialana io ka raha tenenina hoe tsy azo atao no mamokatra toka gasy satria zay nataon'ny frantsay tsy azo atao no mivarotra toka rehefa 29 mars satria natahotra korotana indray zareo isaka 29 mars dia idio mibara dia nanaraka fotsiny fanjakana rehetra tateorina dia mbola midy mibara isaka 29 mars fa le ry zao namana olona tsara taintain maheno zany satria miady mafy izy tokony isokatra anatin'ny fanovandravitra le fanovana lalàna anatin'ny fanovandravitra ny fananatany anatin'ny fanovandravitra ny rafi-pitsarana ny rafi-panabeazana ny rafi-pitantanana ny rafitra fambolena rehetrarehetra ny fizarana ny fananatany ao anatin'le fanovandravitra zany hoe reo lalàna reo ny akamarony dia tsy lalàna ny arahana taminana taminao fa lalàna napetraka avy any hoe tiny tsy maintsy arahanao ka raha mbola mety aminao re lalàna reo dia tohizo zany any fanohanana mpitondra fanjakana ao anatin'io rafitra io rehefa tsy nova rafitra ry zareo raha te hiala amin'ireo lalàna reo tsika fa metraka lalàna mba hifanarahantsika hoe tena tsy azo anaovana maloto marina eto ka ataona faneken'ny fokon'olona io dia zay tratra eto tonga dia faizina tsy samalo maloto zany ao fa raha hiteny ianao hoe hitory olona satria nisy nanao maloto tary dia ndana jereo ohatrina ny lalàna ny manao maloto eny amin'ny arabe ny sazy manao maloto eny amin'ny arabe eto amintsika ngena ny sazy ny mpandao tokantrano azy raha impianakaviana mandao ny tokantrano eo anatin'ny droit de la famille zany manomboka eo amin'ny 400 ariary ianao ve dia mino fa 400 ariary dia ahasolo an'le ankonanao ny lozanao zay le lalàna navoaka dia tsisy nanao mizazoro hoe ndao mba amboarina zany lalàna zany azagaga ianao raha mandao ny ankonany daholo raha impianakaviana manao abandon de famille satria tsisy lalàna tsony no mifehana azy ary ianao raha manao mariazany dego ka manorina finanana ny toliary ianao tsisy malala anao kory eny hoe tsy célibataire tsony ianao hoe mbola mety mahazo certificat de célibat ndray ianao antoliary dia manambady antoliary ianao nefa le constitution anao mandraran'izay tiana tenenina hoe tsy mifanaraka amin'ny rafi-piarahamonina malagasy a ny rafi-pitantanana zay napetraka teto zay ny mahatonga an'le hoe mila manova rafitra isika any aminao le vahaolana fa tsy hoe ela be ny ianareo ela be io satria zay efa 10 taona zay ny tolonanyity satria ianao tsy manaraka
satria anao mbola tsy resy lahatra de resena lahatra anao zay anao kosa nge tsy azony ty reny anina moa zay ny aniry anao a nefa firenena raha manany ty rehefa resy lahatra ianao a manatevina ny rassemblement de citoyen responsable de rehefa tonga amin'ny fotoana hoe ndao tsika ary itolona ho amin'ny fanovandravitra am'izay ametraka an'izay olona itolona an'izay fanovandravitra zay a ny ekipa efa vonona gouvernement efa vonona ny ekipa rehetrarehetra efa pare hoe ndao ary a ovaina ny rafitra misy manam-pahaizana be lehibe ao a misy technicianina ao a misy olotsotra ao a misy tantsaha ao a misy dokotera ao a misy ny karazan'olona rehetrarehetra satria mifameno isika rehetra amin'ny fanarenana any Madagasikara isorana be dehibe anao mpientsy isorana amin'ny lafiny teknika sy ny vahoaka rehetra zay nanaraka atsika te fa nafinatra ny ady hevitra na izany aza engany mba hitondra soa amin'ny firenentsika izy resadresaka amin'ny fanaovana androany zay manao velomanao veloma tompoko isorana anareo mpiaino sorana ny vahiny a nitondra izay hevon'izay manoloana ny fiainam-pirenena eto Madagasikara amin'ny herindray isika mitondra vahiny hafa ao anatin'ity fandarany ity iaina no tetsy amin'ny lafiny teknika penjy Randriana Arsoa ny mpanao gazety nanentana ny fandarany mandrapitafa ho amin'ny manaraka indray tompoko lasy tompoko vavy